dia mbola napaka ao am-potsika ny ry havana ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra, ary ny tompo dia mbola ampianatra antsika ny sitrapony amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'ity alahady ity dia mitodika any amin'ny akany fialofana tangaina ny fo sy ny sain'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, akany fialofana tangaina izay mia ireo ankizy kamboty na anjorom-bala ary mitady fialofana ao amin'ny fiangonana. Manoloana izany indrindra dia hitantsika araka ny vaky teny teo no abolana faefatra izay anonana ny mpamaky ny soratra masina ho toy ny zanaka. Ny Matio 7:20 izay ampatsiahivan'i Jesosy Kristy ny mahazava-dehibe, ny madinika, ary any amin'ny Petera voalohany 5 dia eritreretantsika manokana izany atao hoe fanetretena, ahafahana mandray ny fananarana avokoa izy ireo. Tononona ianao zanaka apetraka manoloana ny olon-dehibe ary taomina hay anetretena, zanaka fa misy ray aman-dreny eo. Tononona ianao atao hoe madinika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mampanetretena koa zany. Misy ny lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Taomina ianao anetretena mba tsy avonavona na hiavoavo, ahafahanao mandray fananarana. Ndery havana no abolana faefatra ny 19 no iarahantsika ka havana indrindra amin'izany. Ny 19 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: tano mafy ny fananarana ka azavela hiala, azony izy fa ainao. Tano mafy ny fananarana ka azavela hiala, azony izy fa ainao. Mamaraparana ny loha hevitry ny perikopa volana Aogositra isika dia ilay manao hoe tano mafy ny finoana. Eto dia fotoamana tano mafy ny fananarana, azavela hiala, azony izy fa ainao. Ny hoe fananarana dia lazaina koa hoe fifampifehezana na fanitsiana na moral, ary tondrona koa hoe fampianarana. Tano mafy ny fananarana, ny fampifehezana, ny fanitsiana, ny lafiny moraly, ny fampianarana. Raha miteny hoe akany fialofana tangaina dia tokony ao an-tsaintsika ry havana fa ireo ankizy na tanora tsy manandray aman-dreny zany, kamboty tsy manandray aman-dreny, ananatra na anitsy na ametraka fifampifehezana eo amin'ny fiainany. Tano mafy ny fananarana, fampifehezana, fanitsiana ary ny fampianarana. Inona ary no ampandiniana tena antsika fiangonana ao anatin'izany? Zao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia vanim-potoana tena mandositra an'izany atao hoe fifampifehezana, discipline. Zao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana tena manalavitra ny lafiny moraly. Zao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana manao tsinotsinona ny fananarana. Tsy nandalo fa mbola mandehandeha any amin'ny isa-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina, any an-dalana, eny any an-tsekoly azy. Zany filazana hoe miteny foana ititinina.
tsy te ihany fananarana. Mbola retintsika indraindray any amin'ny sokajym-piarahamonina hafa azy dia manjaka ny hoe misy miainy ve, tsy te iainy fananarana, tsy te hanome lanja ny atao hoe fampianarana intsony ny zanak'olombelona. Any amin'ny tany mandroso moa dia miariary indrindra izany. Vao lehibebe ny tanora ary elatra na tsy hanambady azy fa tsy maintsy hitokana hatrany satria samy lehibe tsy mifampiteniteny tsony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, te hiazona mafy ny finoana ny fiangonana ary mifampahery amin'izany isika tamin'izao volana aogositra izao, mbola hifampahery ihany. Tany mafy ny finoana, fa ny finoana tsy miraharaha, ny fampianarana ho fanitsiana ny diso hoy ny Timoty voalohany 4:7. Ny finoana tsy miraharaha, ny fampifehezana izay adika anaty fanankososina hoe disipline, maizy azy ny mpianatra dia tsy finoana izany. Matoa isika mahazona mafy ny finoana dia mihazona mafy koa ny fampianarana, mihazona mafy ary manome lanja ny fifampifehezana ao amin'ny fiangonana, ny fananarana, ireo toromarika fanitsiana, ny lafiny moraly tsy atao ambanin'ny zavatra. Petraka manoloana antsika fanamby lehibe raha tena kristianina isika, omeo lanja ary tany mafy ny fananarana. Fa ny faharoa, aza vela hiala ny fananarana. Aza vela hiala ny fananarana. Raha mbola atomorona akaiky ny voambolana hoe aza vela hiala, dia azo tenenina koa ny hoe aza ilaoza miodina, aza mpanginina fotsiny, aza velany dia ho aza ny fiainanao. Izany no hevitry ny hoe aza vela hiala ny fananarana, aza mpanginina izany, aza tapenam-bava ny te hananatra. Tony ry havana ny fiarahamonina, ity misy olona manana ray aman-dreny, velon-dray aman-dreny, ity misy kamboty ray na reny na kamboty ray sy reny. Ity olo ity manandray aman-dreny fa tsy miraharaha loatra ny fivavahana na ny soratra masina. Ity kosa kamboty fa tena feno fanoloran-tena ary miaina ny soratra masina. Iza ny endry amin'ireo? Dia ilaza ve isika hoe ny manandray aman-dreny dia azo antoka fa manam-pahendrena noho ny kamboty tsy manan-kia, tsy manan-kananatra. Ny manana l'Andriamanitra sy miaina ny fananarana ary manome lanja ny fampianarana araka an'Andriamanitra no feno fahendrena. Hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo 5:20, no hoy ny teninao dia endry noho ny mpampianatra ahy. Ary ao koa tsapantsika rehetra izany. Ao ny akany fialofana tangaina, tena tezaina amin'ny soratra masina mba hajo ary hatsiaro ny fahafenona amin'ny maha olona azy, na dia eo aza ny fahabangana lehibe. Manome lanja ny fananarana ary tsy mampangina ny fananarana. Ny olona azo antoka fa hajoro amin'ny maha olona azy ry havana, tsy ny olona manandray aman-dreny feno fananarana, fa ny olona manana Andriamanitra ray feno ny fampianarana, ny fanitsiana, ny soratra masina manitsy eo amin'ny fahadisoana, soratra masina manome ny fahatsaram-pitondran-tena, ny soratra masina izay mife ny fiainany tsirairay. Ianao koa raha tsy manana an'Andriamanitra dia namany ao amin'ny akafita. Kamboty mila pia, tena mila an'Andriamanitra sika tsiraray avy ry havana. Mila an'Andriamanitra hananatra, mila an'Andriamanitra hanamafiorina ny fahendrentsika, mila an'Andriamanitra hiteny aza mpanginina eo amin'ny fiainanao.
Andriamanitra. Avelao izy teny malalaka, aza vela hiala eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra fa mampahendry zany. Ny fahatelo, tany mafy ny finoana azony ny fananarana. Ny hoe azony indray dia azo lazaina hoe ambeno, tehirizo, ataovy andromaso, dinio tsara ary aza vela ihetsika. Anisan'izay mampivily lalana ny mpino ka tsy azony tana mafy ny finoana dia ny tsy fisian'ny fiambenana ny fananarana na ny fampianarana eo anivon'ny fiangonana. Ny tsy fampin'ny fiambenana ny zanak'Andriamanitra ka mahatonga azy andeha any amin'ny lala tsy izy, na koa andray fampianarana tsy araka ny Baiboly. Ambeno ny fananarana, tehirizo, ataovy andromaso. Atao hoe firy taona ianao zao ary impiry ianao nahavaky ny soratra masina, impiry ianao nandre fampianarana, impiry ianao no nandre toriteny amin'ny fotoana takizao na amin'ny fotoanany manjoa na amin'ny fotoanany mariazy. Atraizany fitehirizanao ny finoana vokatry ny toriteny, atraizany fiambenanao ny fampianaran'ny fiangonana. Tena fantatrao ve inona marina nampianarina, inona marina no nolazaina ary mifototra amin'inona ny finoantsika fiangonana. Nampianarina ato amin'ny fiangonana traizatraiza hatramin'ny taloha elo mandraka ankehitriny mbola reto-tsika eto, nampianarina eo anivon'ny fiangonana fa Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no famonjenantsika. Tena ao amin'izany ve ny finoantsika, izany no nananarana antsika mandraisany Jesosy, minoany Jesosy mba ho vonjena. Tena ao amin'izany ve ny finoantsika, sa amin'ny zavatra hafa, amin'ny foto-kevitra hafa? Ry havana malala, azony, ambeno, tehirizo ny finoantsika. Tano mafy ny fananarana, ataovy andromaso, sao misy mandrombaka ny ao anatinao, izay efa finoana tsara orina ao anatinao. Tehirizo, ho ihany Paul manoratra amin'ny Timoty, tehirizo lay natolotra anao. Tena voatahiry ve ry havana ny finoana kristianina, manoloana ny fampianarana be dia be, manoloana ny fivoizana ireo karazam-pivavahana ivelan'ny kristianina azy. Tao amin'isika tehirizo hoe ambeno ny finoana izay efa nahidina ao anatinao tamin'ny alalan'ny fampianaran'ireo ray aman-dreny, tompona andraikitra maro amin'ny fiangonana. Tany mafy ny finoana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha mamarana ty andinity ny mpanoratra dia milaza hoe fa ainao. Tany mafy ny fananarana, aza vela hiala, azony izy fa ainao. Ny fiazonantsika ny fananarana, ny famelantsika n'Andriamanitra hiteny malalaka eo amin'ny fiainantsika, ny fiambenantsika ny fampianarana maro-potitra ao amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, dia mahatonga antsika ho voakolokolo, ho voakojakoja, ka hiavao sy ho velona hatrany. Tianao ve ny avao mandrakariva eo amin'ny maha-kristianina anao? Tianao no voakojakoja, ho voakolokolo amin'ny maha-kristianina anao? Tano mafy ny fananarana, aza vela hiala ary azony izy. Ho aminareo ny teny ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.